sabata 13 desambra. Fa izao no lazain'ny tompo dia Jehova, ny iray masina Israely. Amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no mijery anareo, amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isiany herinareo, nefa tsy nety ianareo. Isaia 30:1-10. Ny lohahevitra hojerentsika androany dia manan-danja ny amin'ny hoe manatratra ny idealin'i Kristy. Ny apôstôly Paoly no sany teny an'izy io ny hoe manahafa tahaka ny hanahafako an'i Kristy. Ny apôstôly Paoly saka ny teny an'io dia mahazo antoka 100 isan-jato izy fa mitovy amin'ny Kristy, ary samy tenin'ny mpanaraka azy izy hoe nareo manahafa fa izaho manaraka ny Kristy. Izany hoe raha manahaka ahy ianareo dia manahaka ny Kristy koa ianareo. Ny zava-dehibe dia izao, ny fiainantsika rehetra hitan'Andriamanitra avokoa. Ny ezaka rehetra ataontsika, ny filamatra napetrakintsika mba hanatrarana fenitra ambony sy avo eo amin'ny fiainana akristiana, ny fiainana tonga lafatra, fantatr'Andriamanitra zany, hitan'i Jesosy zany. Izao anefa isika malemy, fantatr'Andriamanitra fa malemy, mpanota malemy isika mora lavo, ka Jesosy Kristy ilay ohatra izay efa nanome tanjaka sy hero antsika. Jesosy ilay efa nitondra ny fahoriantsika, nivesatra ny adalantsika, ary mahafantatra ny lanjan'ny fakapanahy rehetra mahazo antsika. Ary Jesosy io tiantsika io. Tiantsika tsy amin'ny fahatsarantsika, fa ny amin'ny faharatsintsika indrindra. Ary izany mahatonga azy iteny manao hoe tsy tonga iantson'ny marinao fa ny mpanota izay mibebaka. Manantonan'i Jesosy fa tsy diso fanantenana ianao. Ny sandrin'i Jesosy efa mitsotra handray anao, handray ahy. I Jesosy efa vonona isakambina antsika isan'andro isan'andro, na inon'inona zavatra manjoso mahazo antsika, tsy miala amintsika Jesosy Kristy. Hiara-ny fizahantsoetra mafy sy mamay isika, fantatra ny ankabetsantsika dia miaritra fizahantsoetra, fijaliana amin'ny trangam-piainana maro isan-karazany, eny hatrany am-piangonana aza misy fizahantsoetra, fanenjehana mahazo antsika. Eo Jesosy manatanjaka sy mampahery antsika. Fantatry Kristy ny herin'ny fakapanahy izay miatra eo amin'ny fiainantsika, ary fantany ny hery ananantsika izay kely dia kely hoentina manohitra ireny fakapanahy ireny. Ny sandriny dia mitsotra mandrakariva, manambitamby antsika, satria zanany sy zandrin'i Jesosy isika rehetra. Tsy misy teny voambolana maha-olombelona ahafahana milaza ny ahalehibe ny fitiavan'i Kristy antsika, afa-tsy ny hoe tiantsika Jesosy ary hanafaka antsika amin'ny ady sarotry ny fiainana izay lalovantsika. Tiantsika Jesosy ary manomana fiainana sambatra ao antsika any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Indraindray mety mavesatra isan'andro ny adidy hatrehinao, mety mavesatra isan'andro ny olana hatrehinao, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Ny aretina izay lalovanao, miatra manaina, mampitomany, mampiferotraina, ny fifanenjehanao anivon'ny mpiara-miasa any am-piasana any. Mety hozongozon'ny sasany dia hoe alàna amin'ny toerana, tsy atao ohatran'izao, miantso-jay maro isan-karazany izay miatra aminao any am-pianarana, any am-piasana any. Fantatry Jesosy ny aretina ara-panahy izay miatra aminao any amin'ny toerana maro isan-karazany any. Kristy manome toky anao fa hampandresy anao. Tsy hoe analanao amin'ny problema akory, tsy hoe analanao amin'ny ady sarotra izay tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainana, fa kosa anatanjaka anao mba ho lehilahy sy vehivavy matanjaka, afaka miatrika ny zava-tsarotra eo amin'ny fiainana. Tokony ho kiantsika akaiky ara ny tenantsika, ka tsy avelantsika hipetrapetra-potsiny raha toa ka tsy tafaray amin'ny Kristy isika. Antanio isan'andro ny tenanao manao hoe miaraka amin'ny Kristy viasa tsy miaraka amin'ny Kristy. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana sa tsy voaomby miaraka amin'ny Kristy. Fa raha voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana dia tsy izaho tsony ny velona, tsy ianao tsony ny velona, fa Kristy ny velona ao anatinao. Ary raha Kristy ny velona ao anatsika dia matanjaka, mahery hiatrika ny fisetrana maro isan-karazany isika, ary hanana fifaliana isan'andro, manatratra ny idealin'i Kristy. Andao ezaka eo amban'ny fahasoavana, hanatratra ny idealin'i Kristy. Tanteraka aminao zany, tanteraka amiko zany, ary entina ambavaka mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanao.
misaotra tompo ao fa manome lesona tsara ohatra mahavaivay, fanantenana, toky, fandresena, fa na inona lanja ny fahasarotana atrehanay amin'ny fiainana dia eo ianao mampahery anay, misandrinao misakambina anay. Ataovy mino an'izany izay ary mandray ampohan'izany satria izany tokoa ny zavatra mitranga, tsy maintsy izany misy eo. Tononona ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.